Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalam Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isatramo telo sy roa arivo. Luciano ni fampalalam Vaovao. Leo ny famparanterana pôkaty ireo orinasa mpanao lalana izay navita ny asa nampandraketana azy nefa tsy nandraika rama efa taona izao. Mitaky ny amohanany marina momba ny volan'ny fond routier izy ireo sy anefana ny volan'ireo orinasa malagasy maherin'ny zato. Samy miady ny tombontsoany ireo antoko politika miaradia amin'ny fitondrana ankehitriny fa tsy mikatsaka ny soan'ny vahoaka hoy ny mpamakafaka politika. Ahitana taratra izany ny fifandonana teo amin'ny antoko TGV sy ny Freedom nandritra ny fitokonana ny mozy irain'ilay arvony teny Amboditsiry omaly. Tsy latsaky ny zato ny olona maty noho ny tsy fanjarian-tsakafo ateraky ny antany anatin'ny distrikan'ny Betroka tao anatin'ny telo taona araka ny tatitra nataony solombavambahoaka avy any an-toerana. Raha nandrandraina hanampian'ireo zaza manoloana io ny cantine scolaire voahodikodana ihany koa ny vola ka angatany solombavambahoaka ny anaovana fitsirina. Fijaliana ny fanamboarana passeport eto Madagasikara raha ny fitarainan'ireo olona mikarakara izany nanaovana ny fanadihadiana tamin'ity andro any ity. Ireto farany izay tsy vitan'ny vezivezy sy milahatra mandritry ny andro maro fa arirarira ny tompona andraikitra ihany koa. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena na eo aza ny tsy fampilosoloka ny Soudan mitsoka mandositra lavitra ny Khartoum mareny vohitry ny firenena avokoa ireo sivily amanetsiny noho ny fifandonan'ireo jeneraly roa any an-toerana. Miezaka mandamina ny fitaterana ireo tompona andraikitra raha nahazo baiko kosa ireo teratany frantsay hijanona na ao an-tokantrano anatanteraka fiboona. Arova hatrany ary ny andindininy mahakasika ireo. Izay ny lohatenim-baovao ankafaliany indray tombo-kilasy tombo-vavy no hijidiana ny tokantranonao amin'ity ala ity. Tonga soa ato anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy aterina ny araba ary manasa anao ihany koa. Anjo izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia mahakasika ny volan'ireo orinasa mpanao lalana izay tsy mbola voaloha hatramin'ny androany no dia anokafantsika izay fampalalam-baovao izay ho an'ny androany. Leo ny fampanantenana pôkaty ataon'ny Prime Ministre sy ny filohan'ny pirenena ireo orinasa mpanao lalana izay nahavita ny asa nampiandreketana azy ireo nefa tsy nandray ny karama efa taona izao. Mitaky ny amoahana ny marina momba ny vola amin'ny fond routier izy ireo sy anefana ny volan'ireo orinasa malagasy. Maherin'ny zato nanamboatra ny lalana nefa izao tsy nandray ny tambon'izao. Onona saina. Nampaikape ireo vondron'ny orinasa mpanao lalana tamin'ity androany ity. Efa taona tsy nalohan'ny fanjakana ny volan'izy ireo nefa ny asa vita ara-dalàna. Andriamatofolo tadidinay ny teninao tamin'ny 2 août tsika tao Ambotsirotra. Tsy fombako zany hamono entreprise malagasy zany avoakako ny volanareo. Mbola zao ny mahazo anay dia fanampanantenana pôkaty ve? Maninona ny entreprise vahiny tompoko avansena 300 milliards. Fa maninona ny entreprise malagasy na vita ny asa ny ara-dalàna. Vita réception technique, réception provisoire, définitive. Andriamato Premier Ministre, tena ianao 600 milliards ny volan'ny ferato, misy volato. Tena vola ve sa sora-bola io? Aiza ny bianco? Aiza ny paka? Aiza ny samifine? Mba mety ve zany hoe ty vola efa natokana ho an'ny fera dia tena tapoka ary? Hoana zany transferana budgétaire zany? Misy fanazavana, averina amin'ny taloha, lalàna zao isy volana, averina ny ohatran'izao, fanitsina ohatran'izao, asa rebirebena le rezy zay a. Tsoro aminay ny marina. Tsy ivona nasipantsinana nandritra ny filan-kevitry ny ministra farany teo ny satan'ny fond routier. Ny rafitra no olana mahatonga ireo lalam-pirenena potika raha ny fomba fijerin'ny mpitondra ankehitriny. Ny rafitra ihany koa no mahatonga ny volan'ireo orinasa mpanao lalana tsy voaloha mandrakandroany.
Fanazavan'ny fitondram-panjakana izay fialana ndraikitra ho ny fanio-kevitry ny mpitondra teny n'ireo orinasa mpanao lalana. Manahy zany zahay sao de fomba tsy ahafahagna mpe anay fotsiny zany satria miova ndray zany ny soratra ry amin'ny tetiny amin'ny le taratasy hoe amin'ny fangatahagna paimanay ry reto ny efa tamin'ny zavatra taloha ohatran'izao hoe niovan'izao ndray zany zao zany hoe anaovana mouvement de paika kely ohatran'izao zay moa zany tsy dia mahay an'izay fa zareo amin'ny administration ao mahafantatra an'izay manahy dia manahy zany zahay ary mangataka amin'zareo zay nanao an'igny mba hagnazava aminay. Ny rafitra izay nahafahan'ireo mpitondra sy tompona andraikitra ny fandimby nanao ny asany hatr'izay ka izao ahitsy ny mpitondra ankehitriny izao hoentina aniliana ny andraikitra sy anaronana ny endrika tsy fahaiza-mitantana ho hiatrany ireto orinasa mpanao lalana ireto. Ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny izay mampitombona ilay fiteny mandre matetika fa tsy mbola nisy tatao anatin'ny 90 taona. Tsy vao nisy ohatran'izao ny tao anatin'ny 90 taona mandeha ho azy anie zany fikarakarana fikojakojana ny lalana zany automatika anie zany raha mbola misy ataontsika motora fotsiny vide essence 1 litre ohatrinona ny vola mandeha any amin'ny koisin'ny fery fa nakaiza ny vola fery nakaiza iza nakazo tao nakaiza iza naka le 600 milliards tao lolo sa navadika taratasy sa navadika vindray gadao aby marina regny ingénieur de contrôle regny raha tsy vita io asy io ary evoa moa le valiny audita ho hitanay io reto navita lesina aza pena sy navita sambour gadao le sy navita asa mamerina ny volan'ny fanjakana ary matona alaina le 5% ny garantie de bonne exécution vita le asa dia hoana zay no rirarira ohatran'izao. Ny 4 novambra 2024 ivona nisy ny taratasy navoaka ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ho an'ny sekretera mpanatanteraka ny fond routier voarakitra anatin'izany fanampiatoan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement ny fandova ny fond routier vola. Io no antony tsy nahafana nandony volandreo orinasa mpanao lalana sy nanao ny fikojakojana ara-potoana ireo lalam-pirenena nanomboka ny taona 2024 ka mahatonga ny fahasimbana sy ny endriky ny lalana hita ankehitriny. Ireo orinasa mpanao lalana izay maherin'ny zato tsy mbola nandray ny tambiny ny fanamboarana ny lalana. Maro anefa ny efa namony ainy tamin'ireo tompona andraikitry ny orinasa ireo no nifakan'ny banky ny fananany satria tsy nahefa ara-potoana ny vola. Tao ihany koa ny tapaka lalan-drà sy ny maro hafa ho hiatrany ny fanio-kevitra. Petroko aminareo Andriamatoa filoha Andriamatoa premier ministre dia za mino fa anareo roa ambony mitondra an'ity fanjakana ty ny tena mahatapika fa paye ho zavatra io na aza payena mihitsy dia ny zanaka fa tsy mianatra nefa dradradraigny isan'andro hoe fagnatsarana ny fampianarana fagnatsarana ny fiainany zanaka malagasy fagnomezana asan'ny olona ria fagnomenana asa olona ria atao ny tsy haiky ino tetika asa zao ny asa efa ny entreprise efa misy ara vononao aiza ny fitiavagna malagasy amin'izany aiza fitiavagna ny mpiray-tanindrazana amin'izany mba andramo ary fahazamegny karama ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra mandritra ny telo volana efa bolana zahay zao efatra taona inona ny zavatra hitranga. Efa ho efa taona tsy nandray ny volany reny orinasa mpanao lalana-dreny efa hiakatra 5 taona zany mandrapahatonga ny fiafarany ny fotoam-piasany ny fitondrana amin'izao fotoana izao fa samy miady ny tombotsoan'ireo antoko miaradia amin'ny fitondrana ankehitriny fa tsy mikatsaka ny asoan'ny vahoaka hoy ny mpamakafaka politika nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ahitana taratra zany ny fifandonana teo amin'ny antoko TGV sy ny Freedom nandritra ny fitokanana mozea raha teny Amboditsiry ny andro maly ny fisehoana ivelany no mamaiky ireo mpanohana ny fanjakana amin'izao fotoana izao fa tsy misy foto-kevitra mazava hijoroana raha ny fanazavana nela Ranevson. Sy ny fijerena ny sony vahoaka no fa imasony antoko politika miaradisy sy manohana ny fitondrana mijoro ankehitriny hoy ny mpamakafaka politika Rakotsondany fa ny fitadiavana tombontsoan'olombitsy sy ny antoko misy azy ireo. Tranga efa napozina ary ireny niseho omaly nandritra ny fitokanana ny mozea Renilay Arvony ny tsy fifankazahoana sy ny fampisehoan-kery ataon'ny antoko politika miaradisy amin'ny fitondrana ny TGV sy ny Freedom. tsy ny andraikitra rehetra tsy mba misy mihitsy ny fampianarana ny vahoaka mba hanana amin'ny maha izy azy
satria na ireny fanomezana fotsiny ohatrany hoe resaka varitsinjo tamin'ny andro taloha reny tamin'ny andro ny andrenam-pomerina ny tadidio tsara fa rehefa ny mosarena izy ny tena fahavaloko voalohany ka rehefa tonga makany andapa ny olona sahirana dia ny zavatra ho taony dia miny angady sy masomboly ary mentany zany no fahendrena indrindra zany ka zany ny fahendrena tokony anarany fitondram-panjakana rehefa nanolotra an'ireny nanokana an'ireny musée reny izy hoe tena mila mena hasiny le vahoaka raha tiana foana no ampatanjaka an'izany firenena zany ary ny fisiny reny ohatran'ny genrena ady hatrano reny aloha voalohany indrindra efa tsy tokony isy oatrony fa reny mampiseho hoe par intérêt daholo ny arahandry zareo fa tsy par conviction. Efa hatrany am-piandohana no hita fa tsy misy fitovian-kevitra eo amin'ireo antoko miaradihy amin'ny filo Andry Rajoelina raha ny fanazavana hatrany. Tsy manana etika mazava ary samy manana ny tanjona iarahany amin'ny fitondrana. Manararaotra ny fa rehefa ny vahoaka malagasy ny mpitondra sy ireo mpiaradihy raha ny fanazavana hatrany. Ny atokony eo amin'ny fitondrana moa dia fiaraha-malala fa io ny zavatra misy raha ohatra izy ka olana dia aza mananteny tsika hoe zava-baovao fa mbola ohatran'ireny hoe voatapitra indray ny tapitra ny fifidanana dia fanomboka indray ny propaganda mandritra ny 5 taona manaraka satria io foana ny teneniko hoe ohatran'ny hoe fitondram-panjakana zao mitokana zavatra anytimy reny dia na ny filoham-pirenena raha lasa manao ny lokony zareo za zavatra zany efa ny fiarahamonim-pirenena moa fa miteny mihitsy reny ny KMF Kolo hoe tsy fanarahan-dalàna miseho amin'le surtout le resaka éthique mampalahelo anie au pays des aveugles les bornes sont rois ozy izy ny vazaha zay raha malala fa tsy nianatra sy tsy ary fomba ny resaka éducation fampianarana teto Madagasikara dia ararotiny le fitondram-panjakana na ararotiny le afaka manana rotra rehetrarehetra zay fahalemeny ny fahaizan'le vahoaka zay. Ankoatra ny fivakisana sy ny fifandonana ireo antoko politika miaradihy amin'ny fitondrana, miparitaka ihany koa ireo solombavambahoaka IRD amin'izao fotoana ary efa samy mampiseho an-kariary ny fomba fijeriny. Endrika fanaovana politika izay ahitana taratra fa tsy misy ny fahavononana hatrany am-piandohana hoy hatrany ny fanehoan-kevitra ireo mpamakafaka politika. Fa mivoana amin'ny tokony ho izy ny fomba fanaovan'ireo mpanao politika sasany politika eto amintsika amin'izao fotoana izao. Loko sy ny fitafy no lasa hifanenjena raha ny zava-misy tsy mipetraka intsony ny tena dihevitra. Entina ampandrosoana ny firenena raha toka hanana foto-kevitra mazava raha toka tokony hanana foto-kevitra mazava ny antoko politika ahafahana mitondra izay fampandrosoana izay. Lasa fitadiavana toerana ny fijoroany ny antoko politika sasany amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana trany Henri Florian. Efa manomboka hita taratra ankehitriny ny fiazakazaka ny mpanao politika sy ny antoko politika any amin'ny fanomanana sady ny fifidianana ho an'ny taona 2024 ity. Na izany aza tsy mbola tafiditra ao anatin'ny kolontsain'ny malagasy ny fanombanana ny politika mpanjakana na ny évaluation des politiques publiques. Mivoana amin'ny tokony ho izy amin'ny fanaovana politika ihany koa ny ataon'ireo mpanao politika sasany eto amintsika hany ka lasa manome endrika ratsy ny vahoaka. Fa ataontsika hoe tao anatin'ny taona maromaro zay dia hitantsika hoe lasa miendanja miena haja ny fanaovana politika tsy mipetraka tsara tsony amin'izay le hoe famendrehana sy asina politika izay. Ka io indrindra zany tena voalohany indrindra le hoe le politika nataontsika ve tena manao politika, le fomba fanaovana politika sy le toetra hoentina manao politika zany dia mila hibiazana mba hoe ho amin'izay tokoa hoe ny politika dia tena ataontsika hoe hevitra zary fandaminana ho asa ankiray mampiombona andretra mba ahafahana miara-mientana ao amin'ny fandrosoana sy filaminana zay natao hoe politika. Ka ny resaka teto amin'ny firenena dia zavatra ny fanohatra amin'izay natao hoe politika lasa fampisaratsarahana fa ka natombotsoa manokana fifaniliana resaka fifanakotabazana dia lasa nanaraka an'izay le toetra mpanao politika zany lasa tombotsoa hoe fitadiava tombotsoa dia lasa adila izy dia io no mahatonga tsy filaminana io fa tsy mitendry ny tombotsoa amin'ny firenena tsony mpanao politika atsika zany. Ka eto zany dia miteny mihitsy hoe mila manabe tena mihitsy aloha mpanao politika ho toetrana ray aman-dreny ny mpanao politika dia ray aman-dreny zany mampiombona mitondra filaminana mananatra modely eo anivon'ny firenena ka zay rehetra mampiombona dia anjarana fa zay rehetra mampisaraka mampiady dia miala amin'izany mpanao politika. Zava-misy matetika eto amintsika ny hoe tsy mifandrify amin'ny tanjona apetraka ny vokatra azo raha ny politika mpanjakana no resahana. Araka izany zava-dehibe ny firosoana amin'ny fanombanana io politika mpanjakana io ahafahana manitsy sy mandolotra ny sosi-kevitra hanatsarana ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena. Tsy tokony idiran'ny lokon'akanjo sy fitafy ny raharaha politika hoy ny solombavambahoaka nanaovana fanadidina androany fa tokony hevitra no hiady.
ny fitafy dia resaka fiseho ivelany fotsiny fa le tena ao anatiny tena votoatin-kevitra no tokony ampiadiana no tokony ampitahaina raha ohatra ka izay no hitondrana azy mba ahafahany vahoaka manana ny fahitany azy ihany koa ary any am-parany ihany no ananany izay safidy fanandrify amin'izay mba etaetany fanandrify amin'izay mba zavatra andrandrainy amin'ny fiainany sy amin'ny fiainam-pirenena mampidina ny adievitra eo ihany fa indrindrandrindra mampanjavozavo ny adievitra araka ny voalazako teo tsy le hevitra no iantefany ny eritreritra ny olona fa hoe ahoana indray ny fitafin'ity olona ty ary tao miloko ohatran'izao indray fa tsy le zavatra hoentiny no henoina sy alalinina zay mampisavokivorosaina mampirorosaina manakotra ny tena tokony ho saintsainina lalina amin'izao fotoana diavin'ny firenena zao. Raha iverenana ny tantara nitondra fahasairana ho an'ny voaka malagasy namotika ny toekarem-pirenena andisadisa ara-politika teto amintsika raha tsy ilaza fa tsy ny tamin'ny taona 2010 sy ny 2010 tsy nitondra soa ho an'ny firenena ny fifandona teo amin'izany malagasy izay natosika ireo mpanao politika tamin'ireny ny fotoana ireny. Tokony ahay akalesona araka izany ny tsirairay manomboka amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo manodidina azy ny mpanao politika sy ny isan'ambaratongan'olona fa tsy niteraka fampandrosoana teo tamin'ny tany sy ny firenena ny fifandrafiana teo amin'ny samy malagasy. Avalitsika eo izay ako ny fifandonana nandritra ny fitokonana ny fitokanana ny mozera n'ilay arivon'izay fa tsy latsaky ny zato ny olona maty noho ny tsy fisian-tsakafo ateraky ny haitany anatin'ny distrika ny Betroka tao anatin'ny telo taona raha nitatitry ny solom-bavambahoaka avy any an-toerana isa mitondra takaitra manokana ao anatin'izay ireo zaza zokiolona sy ireo sokajon'olona marefo raha nandraindray nanampiny ireo zaza manoloana izay ny cantine scolaire voahodikodina ny volana tokana ao amin'izany ka angatahany solom-bavambahoaka avy any an-toerana ny anokafana audit. Ankoatra ny faritra vadivavy sy fidivinany hitrangana fahafatesan'olona maro no ny anohanana mitarika finanana sakafo tsy zarizary araka ny notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao. Miamafy ihany koa ny zava-misy raha ny tapany atsimina ny Grand Sud de Madagascar. Taorian'ny antso nataon'ny solom-bavambahoaka ny taonany maro ho an'ny distrika ny Betroka. Vary manodidina ny 40 taona no azon'ireo komuna 12 tao anatiny 7 taona. Fanampiana izay tsy mifanaraka amin'ny fahavoazana ka antony fatolona maro. Aiza mahavonjena olo zany salamzany. Zay fa nanao antsoavy tamin'izareo hoe misy komuna ray atao komuna ny Mahabany ao misy amapolo ny maty. Sy Mahabo reny ihany fa komuna maromaro ao anatin'ny district Betroka zany komuna Nalamaro, komuna ny Bepombo 1, komuna Bepombo 2, komuna ny Batomaro maro ny olona matimaty ny resaka sy fanjary sakafo resaka hanohanina zany. Victime amin'izany ny zaza sy manasiny mihina zavatra sy fohanina zany. Kanefa dia tsy miterina zavatra zay zany izy. Sy hoe manohitra zany aza considéré mpanohitra zany fa miteny zavatra marina mba hoe hohainy mpitondra mahefa indrindra ny filoham-pirenena zany sy lehibe ny gouvernement. Sy lasaky ny fa zato koa zany ny maty nandritra ny taona 3 zay resaka hanohanina. Amin'izao sika zany miteny amin'izao fotoana zao zany Betroka ao mbo maro ny olona sy manakohanina zany amintsika Betroka. Amin'ireo olona maty noho izay tsy fampitsakafo sy hanohanan'izay zaza zokiolona ireo sokajon'olona marefo sy 10 isan-jato. Raha nandraindray nanampiny ireo zaza manoloan'izay ny cantine scolaire voahodikodina ny volana tokana ao amin'izany ka mikatso ny tetika azy. Ny olo zay tokony feringain'ny mpianatra koa zany manao sy ambina ny mpiresaka mpianatra. Sisy cantine scolaire aminay Betroka zany azonao na de ray aza. Nefa vola efa nivoaka amin'ny fanjakana. Noho nino noho ny asan'ny draine sy ny chef Cisco sy ny olona zay sereny hoe tsy maintsy manao solo daholo nareo chef zapy na ny directeur d'école raha sy manao zany de sorony amin'ny place nareo de manao koa ny sagnagna. Nefa sisy cantine scolaire hatramin'izao. Zany hoe lesika hitanao fa hoe manimba ny fanjakana aby zavatra sahala amin'izany. Efa nanao taritra tamin'ny ministre ny fampianarana zao. Efa nanao taritra amin'ny PM ny tenako. Hatramin'izao zany mbola tsy midina any amin'ny fotony zareo zany hoe manao fagnadihadiana zay. Ianao miteny zavatra marina amin'ny fanjakana ity zany azonao sy rarahiny fa ny olona mandainga amin'jareo zany manimba mason'jareo zany no arahandreo teny de avelao de leo zay rehefa fosy ala amin'ny tany lavona fosiny ake amin'izao fotoana zao za fa sy miteny tsony. Raha nilaza mazava ny tsy fisian'ny politika ny fanjakana ny solom-bavambahoaka mandeha ny fitondrana vahaolana ho andreo distrika voakazik'izay
Hontale jeneraly birao nasionaly misahana ny loza voajanahary saingy ny fampitaovana no lesoka amin'izao fotoan'izao. Ny famanana olam-bahoaka amin'izao fotoana izay tsy tokony ahilika amina lafiny zavatra hafa intsony. Ahafahana manavitra aina maro rehefa tsy ho hita intsony ny fampandrosoana ny mpanantenaina, hoy ny solombavam-bahoaka. Fanandiso ny filazan'ny gazety an-tsoratra iray ny amin'ny fisina fatolona 20 vokatry ny anohanana tany Ambatolava Vanga Indrano. Birao nasionaly misahana ny loza voajanahary nanao ny fanadiadiana sy ny fanamariana tamin'ny alalan'ireo tompon'andraikitra tany an-toerana izy ireo ka nanamafy ny tsy fisiny io fatolona maro io ny lehibe distrika atao Vanga Indrano. Araka ny fitsirihana nataony teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ankilany, misy ankizy 5 tratrany tsy fanjari-tsakafo any an-toerana ary efa nisy ny fandraisana an-tanana azy ireo amin'izao fotoan'izao. Fanampanazavana. Rehefa nataonay ny fanamarinana tamin'ny alalan'ny atao hoe structuramis izay misy ao amin'ny BGC tamin'ny alalan'ireo ataontsika hoe manam-pahefana any fotony toy ny chef district izay mpiara-miasa ao anatin'ilay structure ny BGC izay chef district zay. Rehefa natao ny investigation tany amin'ilay toerana dia tsy marina akory ilay filazana. Voalaza fotsiny dia nanao dépistage ny tao amin'ny ministère en santé dia misy olona vitsivitsy no hita fa tratra tsy fanjari-tsakafo. Rehefa tena natao ny fanadiadiana teto anivon'ny BGC dia fomba fiasa zay ratsy le izy. Rehefa nona sahirana ny amin'ny fokotany anankiray dia mandefa ny zavatra toy itony amin'izay anairana ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny. Io manana ny fividianana kosa indray dia ny mahakasika ny fangaran'ny fomba fiasan'ny seny indray ny fanadiadiana hoentiny Agence Capsule sy ny TVFM aminao amin'ity anio ity antony mitarika ny tsy fahatokisan'olom-pirenena sy ny antoko politika. Ny seny amin'izao fotoan'izao ny afangaran'ny fividianana ny tsy fananana izy ireo ny fahaleovantena amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ho ny firaisamonim-pirenena tamin'ity andro anty. Henri Florian. Azo itokisana ve ny seny amin'ny fangararany ny fividianana raha ny fomba fiasan'ny ankehitriny no jerena. Io indray no fanontaniana napetraky ny Agence Capsule teto Antananarivo renivohitra tamin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafitony volana Avril lasa teo. Tamin'ny olom-pirenena 20 taona no miakatra miisa 700. Ny 13 isan-jaton'ny olona nanontaniana no namaly fa tsy azo itokisana ny seny satria maro ireo endrika tsy fanaran-dalàna tsikaritra. Ny 17 isan-jaton'ny olona nanaovana fanadihana kosa no namaly. Eny, satria voamera maleo tena ny seny. Raha ny hita, tsy mametraka ny tena mangarahara ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana, hoy ny firaisamonim-pirenena. Ka antony mahatonga ny olom-pirenena sy ny antoko politika sy ireo mpiantsehatra amin'ny lafin'ny fifidianana ho tsy manana fahatokisana azy ireo. Maleo tena veny senisa tsy eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra zany no ahitana ny valiny zay. Anisan'ny andrasantsika ohatra zany hoe inona manakana ny seny tsy hamoaka ny calendrier ny fifidianana rehetrarehetra. Ohatra ny alaim-panahy teny tsy manana fahaleovantena ireo. Anisan'ny anankiray teboka anankiray koa mahakasika an'ireo ohatra hoe ny arabola. Araka ny fantatsika na manao ny sosikevitra arabola raha zany ny seny dia tsy maintsy miandry izay avy any amin'ny gouvernement. Zany amin'izay lafin'izay koa zany misy ohatran'ny hoe fiaterana amin'ny resaka gouvernement. Fa nisan'ny teboka goavana dia hoe voasoratra ao anatin'ny lalàna mifehy seny amin'ilay lalàna décret 2015-020 amin'ny article 7 dia misy ilay hoe anjaran'ny seny ihany koa no miantoka amin'ny fampanaran-dalàna mahakasika ny fifidianana. Efa maro ireo olona na ny antoko politika na ny firaisamonim-pirenena mahatsikatra hoe efa misy fioara-pefy atao amin'izao fotoana izao mahakasika fifidianana fa tsy mahatsikatra zany ny olona zany amin'ny ankapobeny ny fandraisana anjaran'ny seny amin'izay fotoana zay. Fomba fiasa maromaro no arosony firaisamonim-pirenena ho fanatsarana ny fomba fiasan'ny seny mba hampitombo ny fahatokisan'ny olom-pirenena azy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany momba ny fikirakirana ny fifidianana.
ny sosokevitranay amin'ny senily hoe fandraisan'zareo andraikitra ny farany tsotra ao anay dia le fanomezana le fahalalahana amin'ny fahazahoana taone na eto amin'ny nasionaly io a na any amin'ny ratsamangaika tsy tokony asiana kinafinafina hoe tsy maintsy ho an'niveau national vao manome taone mahakasika ny district anankiray na ny faritra anankiray na ny commune anankiray hoe inona no mbola zavatra mila hoe manina zany satria zay manjary mampiteraka an'le hoe mampiteraka an'le ay zay zany anisany anankiray ny anankiray koa le hoe tena andrasana amin'ny seny ihany koa ny fanaovan'zareo fijoroany amin'le hoe efa misaritan'zareo hoe tsara-dalàna dia mba mandray indraikitra ihany koa ny seny amin'izay fotoana zay. Araka izany zava-dehibe ny fampiarana ny amin'ny antsipiriana ny lalàna momba ny fifidianana eto amintsika mba tsy hisy tombo sy ala ny tsirairay mitaky ezaka lehibe avy amin'ny seny ihany koa ny fangarahara ny fanatotosana ny fifidianana ao anatin'ny mangarahara mba hipetrahany fahatokisany olo-pirenena sy ny mpanao politika. Anovizana ny fampahalalam-baovao an'ity ala ity dia tapahana avy hatrany ny jiro an'ireo orinasa tsy maloha zany. Raha ny fanazavana ny teo anivony jirama ny alatsinainy lasa teo nanapahany jirama ny herinaratra ho an'ny orinasa sementis izay antokana mpamokatra simenitra eto Madagasikara. Raha ny fanambarana ny raisany groupement des entreprises de Madagascar ny teo anivony SIM sy ny GEFP tamin'ity androany ity fepetra izay isy fiantraikany ratsy ho an'ny toekarena. Raha ny fanazavana ny ela Ranevson. Tsy misy fanavana fa tapahany orinasa jirama avokoa ny herinaratra ireo orinasa sy ny tokantrano tsy mahavoaloha ny vidin'ny herinaratra raha ny angom-baovao natao tany amin'ity orinasa mpanjakana ity. Isan'ny efa niarana io fepetra io ny orinasa mpamokatra simenitra ao Ibity ny orinasa Simentis izay hiatapaka ny herinaratra nanomboka ny alatsinainy teo. Misy fiantraikany maro izany fanapahakevitra izany raha ny fanehoan-kevitra ireo ampahay toekarena nanaovana fanadihadiana androany ary isy fiantraikany amin'ny toekarena eto amin'ny firenena. Azy zany fa tsy maintsy irosy ny entreprise amin'ny licenciement irosy ihany koa zany ny entreprise amin'ny fanajanonana ny machine sasany zany mety zay le miteraka an'le antsoina hoe chômage technique zany ary rehefa misy le chômage technique dia mbola isy fiantraikany koa amin'ny farim-piainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny zany zay satria rehefa tsy manana asa moa ny olona dia tsy misy ny fidiram-bola eo aminy. Nefa koa misy dilemme le izy dilemme satria ny fanjakana koa nefa dia mila vola. Ary raha antsika mahalala fa rehefa manana krizy ohatr'izay tratrany krizy ohatr'izay ny mpandraraha dia tsy afaka mandoa tsara-dalàna izy midina ihany koa zany resetin'ny fanjakana amin'ny ankapobeny manamafy izay mety ho fiantraikany fepetra noraisin'ny jirama amin'ireo orinasa izay ao anatin'ny groupement des entreprises de Madagascar, ny groupement des entreprises franches et partenaires, ny syndicat des industries de Madagascar, ny syndicat des entreprises du BTP à Madagascar araka ny fanambarana ny raisana anavoakan'izy ireo androany. Raha ny fanehoan-kevitra ireo ampahay toekarena nanaovana fanadihadiana maro amin'ireo orinasa no tsisy mbola tafarina tao aoriana ny valanaretina Covid-19 sy ny vokatry ny ady any Ukraine. Misy ny tarifa optimany jirama izay nanomboka ny atra nanomboka ny taona 2024 izay fampiakarana ho 700 ny sarany herinaratra ho an'ireo orinasa. Mialoha ny andraisana fanapahakevitra tahaka izao tokony andinika lalina ny fanjakana mba tsy totongana ny toekarena indray izay efa ao anatin'ny fahasahiranana ankehitriny raha ny fanazavana. Dia izany raha dia mila mijery maromaritra iraisana zany ny fanjakana sy ny mpandraraha mba tsy hamono ny mpandraraha ny fanapahakevitra raisin'ny fanjakana indrindra fa ny hoe tonga dia fanapahana avy hatrany ny herinaratra ampiasain'ireo orinasa lehibe izay mampiasa olona maro ary manao production sy manao exportation BDP mba ampilamina n'io le na dia io le taux de change fotsiny any rehefa tsy mandeha ny exportation fa ny importation betsaka dia efa mikoroa sy fanoatra n'io foana le vola malagasy ary miteraka inflation zany zay ka ilaina zany ny fitadiavana maromaritra iraisana aingana eo amin'ny fanjakana sy ny mpandraraha manoloana n'io le hoe fampiarana ny fanapahakevitra izay efa niraisana tany conseil des ministres io dia ny hoe mba hampienana zany ny charge alohan'ny mpandraraha zany eo amin'ny lafiny jiro zany io le hoe tarifa spécial ho an'ny
orinasa io. Andrasana ny mety ho fanazavana ireo havondrona orinasa eto amintsika manoloana ity fepetra no raisiny afanjakana eo amin'ny alafony herinaratra ity. Izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sento vetivety eo anaty doka fohy. Ny fitakian'ireo mpianatra Ankatso monina ao amin'ny cité R3 plus vert androany io ihany koa ny fanaovana pasiporo amin'izao fotoana izay mampikaikaiky ireo olona tonga eny an-toerana ankehitriny hampany amin'ny vaovao misongadina sy fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanatanjahantena ho amin'ny fampandrosoana sy ny filaminana ny ministera tanora sy ny fanatanjahantena sy ny fikambanam-be irasapirenena momba ny fahasalamana dia manolotra ho antsika hetsika ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny alahady 13 aprily amin'ny valora sasany maraina manoloana ny lapan-tanàna nanalakely azakazaka manodidina ny arabe ny fahaleovantena arahina fialamboly ara-panatanjahantena toy ny street fight zumba danse orientale danse africaine fampisehoana dingaja hetsika ho an'ny rehetra mahay maipona ary tsy misy fisoratana anarana mitondra fanamina ara-panatanjahantena miaraka amin'ny t-shirt fotsy ho an'izay manana partenaire commune urbaine Antananarivo comité olympique Malagas, ASIF, Université d'Antananarivo. Présentine sponsor, Telma. Boisson officielle, eau vive. Marquez des points pour le peuple et la planète. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 amby 3 sy 4 arivo. Andao ilalao fa loka maro no zarainy ampitombo iny vitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia fiarakodia sotra ny fomba fandraisana anjara manangona étiquette triangle la vache qui rit ena misy sary personnage Disney samihafa apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana ny adresse ny CIN ary numéro téléphone anao ataova anaty valopy aratero mivatana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590 ny fisariana dia atao amin'ny alarbi fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna la vache qui rit parce que c'est bon de rire. Mamerina ny araba-trano tombo-kilasy sy tombo-vavy ho antsika rehetra mbola miara-dalàna aminay ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity avy hatrany dia ny tontolo ny fampianarana no ndeha hanokafantsika izay. Niakatra folo eny ny saran'ny fakana taratasy fanamarinam-ponenana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny oniversité n'Antananarivo. Monina ao amin'ny cité R3 plus vert raha ny anambarany solontenany izy ireo tamin'ity androany ity. Ankoatrio vitsy tamin'ireo mpianatra ihany koa no tafiditra tao anaty lisam-pividianana nefa ny soratra anarana hoy izy ireo ka nahatonga ny hetsika fanairana teny an-toerana tamin'ity androany ity. Ny lanja sora bavety mitakiny fahazon'izy ireo ny taratasy fanamarinam-ponenana na ny certificat de résidence ho toy ny sarany teo aloha ireo mpianatra ao amin'ny R3 plus vert eny amin'ny Université Antananarivo sy ny fampidirana ireo ny soratra anarana ao anaty lisam-pifidianana. Lohany amin'izany dia ny resaka certificat de résidence. Taloha izay maka certificat de résidence any amin'ny fokotana dia vidiny 500 ariary. Tamin'ny janvier teo ary mbola nazo an'izany zay fa nanomboka amin'ny volana février teo dia efa mividy certificat de résidence 10,000 ariary izahay amin'izao. Hoary tamin'ny fividianana farany teo fa maro taminay ny fidy. Fa kinanjo ankehitriny misy mpiasa ansinina ny recensement taminay tato. Ny anarana izao fa misy nefatra atao recensement. Talanjona zay ao maly teny fokotany fa aminay efa-jato dia olona 20 ihany ao anaty lisam-pifidianana. Ankoatra ity olana amin'ny fokotany ity, tsy mbola vaovany ny olana eo amin'ny toeram-ponenana hoy izy ireo. Satria raha mahita antsika amin'izao fa efa manomboka ny fanaovana renouvellement trano na fanafana hofa-trano zay 3 alina isan-taona. Zahay dia manefa fa kinanjo misy tamberina ndraikitra zay. Ny fanarahana nanaovana taratasy izy engagement hoe ny courant miantoka ny zavatra simba efa misimba
fa efa mandeha fa zahay amin'le 3 alina efa olona efa-jato mipetraka amin'ny bâtiment efa raha 3 alina fois efa-jato zay misimisy fa na ampola ray tompoko ampola na 5000 dia mbola tsy mba misy ny fainy courant na atao aminay na simba. Hatreto mbola eo ampandiniana ny tompony andraikitra raha nambarany androany manoloana ireo fitakiany ny mpianatra ireo. Croix hatramin'izay dia misokatra malalaka ho an'ny mpianatra ny varavarana amin'ny fifampiresahana ary izahay mikasika an'ireo mpianatra ireo zany dia efa mifampiresaka isan'andro amin'ny zavatra iainany ity ary rehefa misy ny zavatra manahirana ny zareo sy zavatra takiany zareo dia efa mifampiresahana foana hatramin'izay hoe tokony ifanantona ifampiresaka satria tsisy zavatra tsy vita ny ifampiresahana zany manetany zahay eto anivon'ny Croix zany amin'izao fotoana izao ary efa misy ny fifanantonana ifampiresahana amin'ireo tompony andraikitra mpianatra zany satria samy manana ny présidence ny délégué de bloc any zany. Tony antsika ho ireo mpianatra raha tsy mivaly ny fitakiana izy ireo. Fa ho tsara ny kalitaon'ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara manoloana ny fanalalahana ny fibra optika ho andreo tambazotra miisa 4 ho minisitry ny postra sy ny fifandraisan-davitra tamin'ity androany ity ary ena ihany koa ny saran'izany ho mora ihany koa ny fampidirana ny internet taorian'ny fanovana ny didim-panjakana mikasika izany. Daniela Mino Arso. Tao anatin'ny 12 taona no tsy niova ny lalàna mikasika ny fifandraisan-davitra na ny télécommunication teto Madagasikara. Antony tonga ny fanjakana nanova ny didim-panjakana manome fahalalana ireo tambazotra 3 hafa eto Madagasikara amin'ny fampiasana ny fibre optique araka ny tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny 9 Avril lasa teo. Ny vidin'ny connexion eto Madagasikara izay isan'ny mora ty Afrika raha nambaran'ny minisitra. Ny koa ny internet eto Madagasikara moa zany débat be anisan'ny mora eto Afrika fa diso moa zany ny banky iraisam-pirenena tamin'ny voalohany tamin'ny teny hoe Madagasikara anisan'ny lafo indrindra ary efa manaiky an'izany izy hoe Madagasikara dia anisan'ny pays eto Afrika zany eo asalasalany. Ny anankiray zany satria fantatsika moa fa nisy opérateur historique teto Madagasikara ny privatisainy dia namena fahalalahana nampidirana fandroany tamin'ny 2019 fa le opérateur faharoa izay nomena an'ilay alalana zany dia tsy afaka nanao an'ilay izy satria mila moyen be ianao manao an'izany zany hoe dia atao anatin'ilay lalàna tao aloha nisy hoe tsy maintsy 50 millions de malagasy vao afaka manokatra fa napakevitra ny fitondram-panjakana hoe tsy maintsy tonga dia sokafana zao dia zao ary amin'ny tena malalaka mihitsy no ahafahan'ny opérateur rehetra mifaninana satria ny fifaninanana no ahafahantsika ho an'ny mpanjifa sy ho an'ny vahoaka rehetra zany mahazo kalitao tsara. Ankoatra izay tsy ampy ny fitaovana eo anivon'ny postra malagasy oharina amin'ny tinady voaray ho ny tompony andraikitra nisy araka izany ny fampitaovana avy amin'ny Union Postale Universelle. Ireo camion ireo dia ny anankiroa amin'ireo alefa makany hitatitra ny entana makany Menatsimo makany amin'ny RN13 hatrany Fort Dauphin dia ny anankiroa alefa mianavaratra satria tsy maharaka intsony ny fitaovana eo ampelantanan'ny postra malagasy amin'ny fitaterana ny entana satria amin'izao fotoana izao dia tena niverina tanteraka mihitsy ny fitokisany mpanjifa ny postra dia tena miroborobo fatratra ny fitaterana colis dia izay nahatonga anay manampy fitaovana toy izao mba ahafahana manatsara ny kalitao ny asa izay atao zany. Tontosandroany tetsy alarobia ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana toy ny moto, fiara lehibe sy ny maro hafa ho an'ireo mpiasan'ny postra malagasy manerana ny nosy sy avy amin'ny Union Postale Universelle. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alaty dia tsy iza fandrematoa ary ny rina brisy izay taleny fahasalamana sy ny fampirobobona. Ny fanatanjahantena eo anivo ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity alaty mazava ho azy fa resaka fanatanjahantena no antondiany ho amin'ny androany ny fahenina ny volana aprily lasa teo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena kanefa noho ny lamina samihafa dia ny 17 ny volana aprily ho avy zao no ankalazan'izany raha ny eto Madagasikara manokana amin'ity taona ity manahoana sy manahoana ary ny mety ho endrika izay andre matotale. Efa miarahaba ny ekipan'ny Kolo TV miarahabantsika rehetra any atokantrano ihany koa. Amin'io 13 avril io zany dia misy ny hetsika izay eo amban'ny fiahian'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena
iarahany amin'ny OMS ka ny fotoana zany a dia manomboka amin'ny 8 maraina ary mety farany eo amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny ray eo angambany ka mandritra zay fotoana zay dia misy karazana course iarahana manao tour de l'avenue azafady dia aorian'izay tour de l'avenue zay dia misy fakatsary miaraka amin'ny daolobe iarahana amin'ireo manam-pahefana zay tonga eo ka fakatsary iray fampisehoana ny fandriam-pahalemana rehefa manao fanatanjahantena mokosika dia milamin-tsaina milamina ny tanàna ao anatin'ny fanaovana fanatanjahantena dia misy ny fahazahoana fahasalamana ko rehefa anao salama tsara salama vatana dia milamina ny sainao zay dia izay zany no ny akanan'izay sary miaraka amin'ny baoritra fotsy zay a dia manarak'izay a hisy animation be dia be toy ny danse sportive izay karakarainy ao amin'ny fédération de danse sportive hisy zumba hisy karazana vaccinodrome ipetrapetraka eny ireo vaccinodrome reo a dia ahafahana mijery mitily ny fahasalaman'ny zay vahoaka tonga eny amin'io andro io a satria betsaka ny tsy mahafantatra hoe inona no olana ara-pahasalamana ananany betsaka koa ny tsy mahatakatra eny amin'ny toeram-pitsaboana dia eo zany a amin'io fotoana io a tsy misy vidim-pidirana tsy misy fandoavam-bola ny zavatra rehetra atao a fa dia maimaimpona daholo iny tompony resaka n'izay vahoaka izay ihany ianao fa miantefa ho an'ny daholo be ve ny antso ataonareo ho an'ny andro ny 7 ny volana aprily io sa ireo mpikatroka ara-panatanjahantena ihany no andrasana ho tonga ao anatin'izay sa hoe afaka tonga eny antoerana avokoa ny rehetra ao anatin'izay araky mandro pirenena ho an'ny fanatanjahantena azy zay a dia natokana ho an'ny zaza madinika ka hatra amin'ny olon-dehibe a io fotoana io a fa tsy misy anavakavana anizaniza ary amin'izay fotoana zay koa no ahafahatsika mahafantatra hoe zaho zany rehefa manao fanatanjahantena dia mahazo vokatra tsy vidim-bola dia ny fahasalamana zay no azotsika amin'izay fanaovana fanatanjahantena sy fihetsehambatan'izay manarak'izay koa ny antony ataovany rehetrarehetra eny misy akizy tovolahy mbola tsy ampy 20 taona koriny dia fa tratran'ny AVC indrindra taorinan'ireny covid reny a tena betsaka ny tanora tsy ampoizina maty tampoka noho ny aretina vokatry ny tsy fihetsehambatana dia izay zany no anentanana foana manentana foana hoe andaotsika anetsy-batana mba azahoantsika fahasalamana zany zavatsoa entiny fanatanjahantena amin'ny fahasalamana moa zany amin'ny akabeny hoeto ary mifanentanana farany hoentinao iantsona ny rehetra ho tonga mandritra ny andro ny 7 ny volana aprily dia mbola mamerina ny antso sy ny fanentanana antsika rehetrarehetra na eto Antananarivo io na zay avy any amin'ny faritra ka afaka miakatra eto amin'ny fotoana io a fa io fotoana anankiray io a no ahafahantsika mitarika dia nyzao a ka mety hitohy manaraka koa zany aktivité zany a fa io zany ny fotoana anankiray a tena hoe ahafahantsika mifanentana analantsika tsirairay any atokantrano avy any hoe ay tsara ny manetsy-batana ay tsara ny manao fanatanjahantena fa tena hoe azahoana fahasalamana sy azahoana filaminantsaina sotra tompoko ankasitrany ianao Andriamatoa ary nirina Brisy tao anatin'izay fa nolavin'ny prefektora nambositra ny afangatahany antoko malagasy miara-miainga anao fivoriana miaraka amin'ny vahoakany amin'ny tany amin'ny Kianjasoa ambany avaratra mito amin'ny andro ny rapitso moa zany izay fivoriana izay no kasaina natao izao no midika fa tsy misy ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy afaka maneho hevitra ankalalana ihany koa ireo antoko politika sy ny maro hafa ny magaga nefa natin'izany dia hitantsika ny hetsika ataon'ireo antoko hafa sy ny fahefana mpanatanteraka izay mihamaro antrany raha ny zavatra hita amin'izao fotoana izao ity fepetra ny ray sy ny fanjakana mahakasika ny famerana n'izay fafana
mamory vahoaka izay moa dia efa ena rahantsika malala fa nisany anomelohanyireo maso vomaro ihany koa taoriany famoahany ministera ny atany sy ny afitsinja ara-pahefany ny fanapahan-kevitra tamin'ny fahita lafo mpanjakana iny. Fa makasika ny pasiporo kosa indray dia fijaliana ny fanamboarana pasiporo eto Madagasikara raha ny fitarainan'ireo olona mikarakara izany nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ity. Ireto farany izay tsy vitany mivezivezy sy milahatra mandritra ny andro maro fa rirariran'ireo tompona andraikitra ihany koa. Daniela Mino Arso. Fijaliana ny fanaovana tota-taratasy amin'ny fahazona pasiporo eto Madagasikara raha ny fitarainan'ireo olona tonga lahatra vao maraina teny an'io androany. Ny akamaroan'izy ireo izay avy any amin'ny faritra avokoa ary nivezivezy nandritra ny fotoana maro. Teo ireo natory teny an-toerana noho ny fiandrasana tike ahafahan'izy ireo miverina ny ampitso toy ny fanamboarana pasiporo. Saingy izao arirarira ny tompona andraikitra izao indray raha ny fanazavana. Tonga aketo marina be miandry tike. Dia hoe tenireo hoe andrasa omena tike modisainy ray roa telo dia rehefa avy eo 10 minutes miandry tsy omena indray le tike. Fa milamina zarena le tike dia tsy mety azy. Imagine eo zay avana amin'ny faritra tonga aty mandeha amboatra passeport dia mandray chambre mandray hôtel mandoa hôtel par jour dia ahoana zany. Dia zay le problème mijaly be zay firandro mijaly eto du lundi mifiry marena tonga eto miverina foana dia karakory zany. Tokony hoe mba mizaha solution zare amin'izay fa tsy zay mijaly. Efa 3 jours zay tetiny efa zay tena lavitra be zay. Avy any amin'ny faritra Moramanga zay nefa mbola tsy mahazo mbola tsy tafiditra foana hatramin'izao. Le numéro zany tsy mivoaka mihitsy dia tsy aiza tena marina. Zay zany zao nilahatra foana hatramin'ny teo dia nikorotana kely fotsiny zay teo mba nangataka ivoakan'le responsable izaran'le tike nampanantenany zareo tamin'ny 4 maraina. Zao amin'ny 12 atoandro mbola tsy tonga le tike. Dia zao ndray nivoaka le lehibe avy natsona sy ny resahana dia mandamy manay indray zareo manisa. Dia efa nisy 30 minutes angamba zay ny andro teto tsy nety mivoaka le tike nitenen'ny zareo teo efa ho vita. Dia miandry an'izay zao zay zao eto io. Dia mangataka zany mba ho malakilaky kely le fiasa fa ohatrany somary miramina. Zay koa mpianatra maika andeha dia nefa le passeport miatoato foana rapitso foana. Malohany zany mananisy ny kolikoly manomboka eo ampidirana amin'izay fanaovana passeport izay ireo olona tonga eny an-toerana. Tegna gasy ndraika rô mijaly par rapport zay lasa gasy tsy priorité moka dia zay problème zany. Misy milahatra eo dia raisiny zareo tsokisoko dia lasa tsy hitanay eo tsony 4 jours zay mivezivezy eo dia ahoana zany. Za zao efa nahazo tike tamin'ny lasinainy anaky telo neninay dossier dia avy eo dia anahy ihany ny accepteny. Dia nen'ny vadiko zany zao hoe photocopien'ny acte de mariage na photocopien'ny livret de famille. Dia nefa ilay ao anatin'ny copienay efa misy an'le mention maro raha hoe nanambady ny ray ihany na tarianany na laharana zao le acte de mariage. Ny anahy misy ny vadiko misy an'izay. Dia nefany tsy eken'ny zareo raha vao tsy misy an'le photocopie dia mbola nafarana tany Ambatondrazaka zao. Dia ohatran'izany zao le certificat de résidence na zaza 4 mois takiny ao anatin'le izy raha vao zay dia tsy mety. Dia ny tikeko misotominy le reto anankiroa le tsy ampy reto zany mitazominy le tikeko dia averiny dossieko dia zao zany za voatery milahatra hatramin'ny maly hatramin'izao mbola tsy mahazo dia zao ndray mbola milahatra eto ndray miandry ny raha. Zay zany le hitako hoe misy kolikoly zany le izy le tike reto le efa azoko tamin'ny latsinainy alainy averiny dossieko dia iny tike iny avy eo amidiny amin'izay olona tsy haiko na omeny an'izay olona mahitahita any zany. Ankilany nilaza ny tompona andraikitra misana ny fanaovana passeport fa noho ny olana tamin'ny tsy fisian'ny carnet nafana nanao passeport ny faran'ny taona 2024 teo ary koa noho ny tsy fampian'ny milina afana miasa no isan'ny tarika ny filaram-be. Tsy ivina olona manodidina ny 200 isan'andro no afaka raisin'ireo tompona andraikitra eo anivony dia sampandrarà mpikirakira passeport ity amin'izao fotoana. Fa nitetikasa manodidina ny fampivelarana ny angovo azovaozana no atao laharam-pamena amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Ho an'ny fandarana asan'ny PNUD ny taona 4 amby 10 amby 2024 hatramin'ny taona 20 amby 2025.
noho ny fahatsapana ny olana manodidin'izay famokarana angovo izay no mahatonga azy ireo anapa-kevitra amin'izany ary antsony ny fitondram-panjakana ihany koa anamafy ny tantsoroka sy ny famatsim-bola amin'ireo tetikasa mahakasika izay angovo azo avozana izay. Laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny angovo azo avaozana eto Madagasikara raha nambara ny PNUD izay isany mandray anjara amin'ny famatsim-bola ireo tetikasa fampandrosoana eto an-toerana. Tokony ho jerena akaiky ny mikasika izany izay efa mivoatra manerana izao tontolo izao raha ny fanazavana. Il y a plusieurs formes d'appui, vous le savez très bien, mais notre intervention... Fantatrareo tsara fa maro ireo endrika fanampina izay omenay, fa any amin'ireo tena misy lesaka no hidinanay antsehatra. Izay tetikasa notsongaina manokana. Mazava ho azy, fototry ny fampandrosoana ny gouvernement, tsy ny ara-toe-karena sy ny tontolo iainana ihany no tokony ho jerena, fa eo ihany koa ny tontolo politika. Ambonin'izay, tiako ny manamafy fa maro ireo sehatra sy loha-hevitra zava-dehibe toy ny angovo azo avaozana izay manafaingana ny fampandrosoana manerana izao tontolo izao. Les énergies renouvelables qui sont des catalyseurs universels. Tapitra amin'ity taona ity ny fiara-miasa amin'ireo tetikasa iarana amin'ny PNUD. Nodinina miaraka araka izany ny fandarana asa vaovao amin'ny fanjakana malagasy sy ireo mpiara-miombonantoka toy ny PNUD ho atao eto Madagasikara ny taona 2024 2024. Araka le teneny teo molavolan'le théorie du changement te hijery ahoana ny fomba anatotosana an'izay satria efa fantatsika fa nanana an'le cadre farantsika teo dia efa nisy ny traikefa hita tamin'izay dia isitona lesona zany tsika amin'ny traikefa hita tamin'izay mba hoentintsika hanatsarana le fiara-miasa ahafahana mampandroso ny firenena. Raha mikasika ny fifidianana manokana amin'ny alalan'ireo firaisamoam-pirenena eto an-toerana no ahafahana miara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka raha ny fanazavana azo. Androany, totosa tetsy alarobiny atrikasa nasionaly niarahan'ny PNUD sy ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mikasika ireo fandarana asa fampandrosoana ny taona 2024 2024. Izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Na eo aza ny tsy fampin'ny solika ao Soudan mitsoaka madositra lavitra ny Khartoum. Renivohitra ny firenena avokoa ireo sivily anetsiny noho ny fifandonan'ireo jeneraly misa roa ao an-toerana. Miezaka mandamina ny fitaterana izy ireo ny tompon'andraikitra raha nahazo baiko. Hiboka ao an-trano kosa ireo teratany frantsay anjato ny any Soudan amin'izao fotoan'izao. Mihamafy hatrany ny fifandonana eo amin'ny samy jeneraly ao Soudan amin'izao fotoana, nateo aza ny didy fampisaharana ady napetraka tao an-toerana. Tsy misy mahasambivoaka ny trano fonenana avokoa ny mponina manoloana izany, indrindra ny ao Khartoum noho ny tahotra ny amin'ny fandrenesana Pobasy Etseroa nanomboka tamin'ny fametrahana ny didy fampisaharana ady. Ankoatr'izay, vitsy ihany koa ny toeram-pivarotana misokatra toa an'ity ahitana filaharam-be ity, tsy hivina nanomboka ny sabotsy lasa teo. Ny aina tanaty korotana sy herisetra tsy nisy toy izany ireo vahoaka Soudanais. Ankoatra ny tao Khartoum, nisy fifandonana hafa ihany koa tao amin'ny faritra andrefan'ny Soudan, fifandonana nateraky ny adin'ireo samy jeneraly ao an-toerana. Ankilany, tsy afaka manampy firy ireo sivily mila fanampiana ireo mpikambana ao anatin'ny ONG. Ny fampitsarana ady izay tokony hanampy azy ireo hiasa am-pilaminana, hisoroana ny mety hisiny ny krizy maolona. Miazakazaka ny fotoana ka tapitra ihany koa ny fampalalam-baovao ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mbola maro ny fandanana hoentina aminao amin'ity ala ity ka hanasana anao hatrany tsy hisaraka aminay. Mandra-pitafa ho manaraka indray ary tomboky lasy tomboky vaveloma tompoko.
Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ni Vaovao. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.